Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany Benares any Inde no miseho tantara. Zazalahy Hindoa anankiray no indro tamina nantina misionera anankiray ka nangataka tamin'ilay mpitoron'ny filazantsara mba hatao batisa. Ka mboty aho ilay zazalahy nefa naharehanao ny tolo-teny ary tapa-kevitra ny iova ho kristianina. Diso fanantenana tamin'ireo Andriamanitra ny vavahanay fa te hanompo ho an'i Kristy mpamonjy izay namonjy ny olona rehetra sy maty ho an'ny olona rehetra. Mbola zaza ianao ilay misionera ka tokony ho fantatrao ny fahorianan-joanao raha tonga kristianina ianao tomboko lahy ho ilay zazalahy. Diso oriana loatra ny teninao satria efa nandao ny fianakaviako aho. Tamin'ny andro manaraka dia nisy sakaizan'io zazalahy io izay nitady azy. Raha vao nare izany ilay zazalahy dia niakoka teo tongotra ilay misionera indray ary niangavy azy mba hiaro azy tsy ho sotonin'ireo sakaizan'ireo amin'kery. Andro vitsivitsy taoriana izay indray dia nisy baika avy amin'ny pôlisy voarain'ilay misionera izay nandidy azy andefa io zazalahy io any amin'ny pôlisy. Tsy afa-nanday izany baiko izany ilay misionera nefa dia nanendry olona mba hiaraka aminy. Rehefa tonga tany amin'ny pôlisy ilay zazalahy sy ilay olona niaraka taminy dia nilaza ny pôlisy fa tsy nandefa izany baiko izany mihitsy izy ireo. Andro manaraka taoriana izay indray dia indro tonga haka azy mihitsy ny renibeny sy ny olona maro tao an-tanàna ka nanao an-dranomaso sy ny ankohaka teo tongotra ilay zazalahy mihitsy mba hodiny any amin'ny fianakaviany nefa tsy nandeha ilay zazalahy. Tonga indray ny raibeny andro manarak'izay efa lay antitra tokony ho 100 taona niangavy ilay zazalahy nanambitamby nandrahoana mihitsy aza mba hodiny nefa tsy nety nanaraka azy hody ilay zazalahy. Tezitra ny raibeny ary dia nilaza hoe aleoko mandoro ny tenako lavenina ianao toy izay ho tonga kristianina. Nefa dia ho ilay zazalahy tamin'ny raibeny hoe aza tezitra amiko foana ianao ry dadabe, miova ho kristianina ianao dia hiara-monina isika mianaka. Tsy afaka miala amin'ny maha-kristianina intsony satria maty hamonjy Kristy. Nijoro tsy azo nozongozony ity zazalahy ity ka tamin'ny farany dia nilaoza n'ireo havany izy ary tsy tafahoana intsony tamin'ireo havany mandra-pahafatiny. Izany no atao hoe mijoro manaradian'i Jesosy. Mba manahoana kosa ny fijoroanao ny amin'ny fanarahanao an' Jesosy. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Lioka 4:40 ny 9:20 manao hoe raha misy tahanaraka aho Jesosy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena mpianatro izy. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao ampofaza malaina fartomotrany andro izao. Lazao amiko izay fantatrao fa mety asambatra anao fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsiray ihany no asambatra dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lavitra. Fanavolana harena aza tao mampahomena kazao ny tena lafatra delay ao an-danitra tazony ao am-pona re teny fikasany
noasambatra lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray any no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra Jacqueline sy Noah. naizanaiza le anao ikatsahanao ny tena soa nayankavanana nayakavy mbola hafa ihany Kristy naikiry mafy azy anao aminyerinao manotolo devery maina fony izany fitakany eto ata lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray any no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra izy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra Jesu no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao miarahaba tompoko dia mirary anao ahazo fifaliana mandritra ny fiarahana rera-tsaina mihitsy aka sady rera-patana makaleo ty fitoanany fiara ty ny olona maro be mifamono voy mifanitsakiro any an-tsena ka akoatran'izay tabataba sy ny ady maro etsero tena mandreraka mariny mbola miampy ny lamozika samy hafa manino iny rehetra eny nefa samy mampanino ny azy arak'izay ty amin'izay samy mafy be daholo marary mafy ny andohako zany tesitra mafy mihitsy aka tena mariny marina tsy ho lasa dala raha izao no mitoy miampy ny asa mafy mandreraka sy lasa makaleo nefa tsy maintsy atao satria fidetavam-bola inona reny tokony ataoko raha mba izaho mantsy no mipetraka any amin'ny toerana milamina sy tsy misy tabataba sady feno voninkazo voankazo maro be dia izaho no sambatra indrindra ny akamaroan'ny olona amin'izao andro iainantsika izao tokoa dia tia miaina ny amin'ireny vohatra avokoa satria angamba any ny mora hitadiavam-bola kanefa toerana izay tsy dia ahitana natiora na zava-maitso firintsony betsaka amin'ireo olona ihany koa anefa no temba hanana fonenana akaiky ny natiora miataka ny tanan-dehibe mitondra soa tokoa ve ny fonenana anivon'ny zavaboary mikasika izay indrindra ny tsara ho fantatra tolotra anao amin'ity anio ity
koa dia manasanao hankafisahady. Araka ny fikarohana natao dia mitondra soa tokoa ny fanakekezana ny natiora. Betsaka no mahita fa mitondra fiononana, fahazoana aina, eny fahasambarana mihitsy aza ny fiainana nivon'ny natiora. Ny fifandraisana akaiky amin'ny zavaboary dia mitondra soa ny olombelona satria izay no efa naharian'ilay mpahary antsika. Noforoniny isika iaina eo anivon'ny zavaboary marobe tokoa. Tsara ary ny ahafantaranao fa mampivelatra sy mampitombo ny fikarohana hevi-baovao ny fifandraisana akaiky amin'ny natiora. Tombontsoa anankiray izany izay. Ny fikarohana izay natao tany amin'ny anjerimanontolo, tany Kansas sy Utah dia nahitana fa ny fandehanana mandritry ny fotoana lavalava anivon'ny natiora, lavitry ny teknôlôjia dia manatsara ny ati-doha, indrindra fa izay mifandray amin'ny lafin'ny kreativite na fahaiza-mamorona. Noho izany indrindra dia nandefa olona nirotsaka an-tsitrapo 450 ireo mpanao fikarohana mba handeha amina toerana anivon'ny zavaboary izay tena tsara sy mahafinaritra tokoa. Norarana avokoa ireo mpandray anjara zany mba tsy kitika rehefa resaka teknôlôjia. Noho izy ireo tsy afaka nikitika teknôlôjia mihitsy dia lasa mifantoka bebe koa tamin'ireo zavaboary nanodidina azy ireo ny sainy, ary dia nakafino natiora nanodidina azy izy. Rehefa niverina avy tany amin'ilay toerana izay nanaovana fikarohana izy ireo dia hita fa nitombo manodidina ny 500 isan-jato ny tany kreativite na ny fahaiza-mamorona nananan'ireo olona 450 nanaovana fikarohana ireo. Izany hoe ny fifandraisana amin'ny natiora sy ny tsy fikitihana teknôlôjia dia nahitana porofo betsaka sy mivantana izay mivelatra sy mampivelatra ny fikarohana hevi-baovao. Ankoatran'izay ihany koa, ny natiora sy ny zavaboary dia miady amin'ny rarin-tsaina ary koa mitondra fahasambarana sy fifaliana. Betsaka ireo fikarohana nahitana fa mitondra soa sy vokany tsara eo amin'ny fitondran-tena ny mipetraka sy monina nivon'ny natiora. Ny fikarohana natao tokoa mantsy tany amin'ny anjerimanontolo tany Japon dia nahitana fa mitondra filaminan-tsaina sy mampiena be ny rarin-tsaina ny fonenana anivon'ny natiora. Ho porofon'izany dia olona ny isa 700 ny nanaovana fanandramana. Nozaraina ho vondrona 2 izy ireo, ny atsasany nonina tany amin'ny tanan-dehibe, ny atsasany kosa dia nasaina nonina teny anivon'ny zavaboary. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy dia hita fa ireo olona nonina tany anivon'ny natiora dia ambany kokoa ny fikorontanan'ny fitempony fony, ny fikorontanan'ny tosi-drany ary ny hormona izay mampikorota-tsaina raha mita amin'ireo olona izay nonina tany an-tanan-dehibe. Hitantsika amin'izany ny tombontsoa betsaka ho an'ny olona monina eo anivon'ny natiora. Ny tombontsoa manaraka dia izao, mampatanjaka ny hery fanefitra ho an'ny olona ny mipetraka eo anivon'ny natiora. Tsy ny vatana irery ihany no miatsara rehefa manakaiky natiora ny olona. Araka ny hitan'ny mpikaroka Japonais, izy no nahita fa ny fanaovana dian-tongotra anaty ala fotsiny ihany dia efa manamafy ny hozatra ary manamafy ihany koa ireo hery fanefitra ao amin'ny vatana. Ny fifohana rivotra madio anaty ala dia efa misy vokany tsara eo amin'ny vatan'ny olombelona. Ireo dokotera Japonais ihany aza dia misy mihitsy ny manome soso-kevitra ireo marariny anao fitsaboana maharitra amin'ny filomana anaty ala. Izany hoe rehefa anao fitsaboana izany dia asaina monina anivon'ny natiora. Ny profesora King Lee dia nilaza fa ny fandehanana anaty ala dia manampy ny fampidinana ny fidoboky ny fo mafy loatra, mampidina ny tositra ambony
ary mampiena ny famokaran'ireo hormona mampikorota-tsaina miteraka raritsaina ary ihany koa manamafy ireo hery fanefitra indrindra manatsara ireo fihetseham-po mahasoa ao amin'ny olona amin'ny akapobeny. Ny tombotsoa manaraka ihany koa dia izao ny ditongotra anaty natiora dia manatsara ny endriky ny vatantsika. Ny ditongotra tsotra mandritry ny 90 minitra na adiny iray miaraka amin'ireo mety ho fahasarotana samihafa hita any anaty natiora any dia manampy ny vatana hanary ireo tavy izay tsy mahasoa mahatonga ny endriky ny vatantsika ho tsara zany. Amin'ny akapobeny dia mampidina ny tosi-dra ary miaro amin'ny aretin'ny fo. Zany nefa dia mety amin'ny taona rehetra na tanora na lehibe na antitra dia afaka manao ilay ditongotra tsotra any anivon'ny natiora avokoa. Na dia toy ny hoe fanatanjahantena aza nefa izany dia tsy mitovy ihany satria mahafinaritra kokoa ny mahita ireo zavaboary hita manodidina ary manampy betsaka anatsara ny endriky ny vatana. Ary farany indrindra izay tsy tokony adonoitsika dia mampanakaiky kokoa antsika olombelona amin'Andriamanitra ny fanakikizantsika ireny zavaboary sy natiora ireny. Eto ary izahay dia mamporisika anao hamboly zavaboary eo tanàna. Raha toka tsy azo tanterahana moa zany dia manentana anao hanamboatra ny programanao ho an'nivon'ny natiora matetika fa mahasoanao indrindra izany. Raha reraky ny rotorotom-piainana ianao dia manana fotoana andehanana nivon'ny natiora fa manampy betsaka ny fiatrehanao ny zava-misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany, indrindra ho anao izay mipetraka an-tanàn-dehibe. Dia izay indray ary ny tsara ho fantatra natolotra anao tamin'ity androany ity. Jezidia Zoanitra ny nanomana izany ho anao. Ry raha kosa ny teo amin'ny lafiny teknika dia mirary soa sy fiadanam-po ho anao. Antoko-bihira kintan'ny fahazavana soavy ny merina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR Sampana Teny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity page ity. AWR feon'ny fanantenana. Fafina retana, dia sami
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena fofenao faliana no iarabako anao trary ty fotoana ny fanomezana ity iriko indrindra mba oloaranokery sy fanantenana ho anao ny fandiniantsika ny soratra masina androany eo amin'izao tontolo izao izay ahitantsika fiainana mandalo sy mielina dia manana famonjena fiainana mandrakizay atolotra antsika Kristy raha tiantsika ny mandray izany minao fa ankasitrahana izany ary oraisinao koa rehefa niverina tany Kapernaum Jesosy dia tsy nankany amin'ny toerana mahazatra izay nampianarany vahoaka fa nandeha mangingina ho any amin'ny trano fandalovany sy ny mpianany. Nandritry ny fotoana sisa hijanonany any Galilea dia niezaka indray ny ampianatra ny mpianany izay nokasainy mihoatra noho ny hiasa ho an'ny vahoaka maro. Teny an-dalana ho an'ny Galilea dia niezaka indray Kristy hanomana ny sain'ny mpianany ny amin'ny toe-javatra manoloana azy. Nambarany azy fa hiakatra any Jerosalema izy ka ho vonoina ary atsangana indray ary nanampiny izany ny fanambarana hafahafa sy nezinezina milaza fa hatolotra eo an-tanany fahavaliny izy. Tsy azo ny mpianatra akory ny teniny na dia nisy aloko ny alahelo mafy aza ny anjady taminy dia nahita toerana tao am-pony ny toe-tsaina ny fandrafy. Ny ady hevitra izy ireo ny amin'izay ho lehibe indrindra ao amin'ny fanjakana. Neveriny ho afenina an Jesosy io fifandirana io ka tsy nifanety akaiky teo anilany araka ny fanaony izy ireo fa nitaredretra tany aoriana anitra Jesosy ny aloha lalana azy ireo raha niditra tao Kapernaum. Namaky ny tao an-tsaina izy ireo Jesosy ka naniry mafy ny anoro hevitra sy ampianatra azy nefa ny andro fotoana milamina sy tony ho amin'izany izy mba isokafany fony izy ireo andray ny teniny. Fotoana fohy taorin'ny natongavany tao an-tanàna dia nanatona ny Petera ny mpanangona ny volan'ny tempoly ka nanontany azy hoe moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa etra. Mateo 7:24 ka ny tapany farany. Tsy etra mpanjakana io vola io fa fandraisana anjara eo amin'ny ara-pivavahana izay nilaina alohan'ny jiosy isan-taona mba anohanana ny tempoly. Ny fandavana tsy andoa io etra io dia neverina ho toetra tsy mahatoky eo anatrehan'ny tempoly izay fahotana ratsy indrindra araka ny fanombatombanany raby azy. Ny fihetsiky ny mpamonjy momba ny lalan'ny raby sy ny fanomezany tsiny mazava izay miaro ny lovatsofina dia noraisina ho antony empangana azy fa mitady androdana ny fanompoana tao amin'ny tempoly izy. Nahita fotoana mety izao ny fahavalony mba tsy atokisana azy. Nahita mpiara-mitolona aminy vonona izy teo amin'ny mpanangona volahetra. Hitany Petera fa hevitra misisika mikasika ny toetra mahatoky eo amin'ny Kristy ny fanontaniany ilay mpanangona volahetra. Nafana fo izy raha momba ny voninahitry ny tompony ka raha nanontaniany izy hoe moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia tsy niambaamby izy namaly aingana hoe mandoa ihany izy. Mateo 7:14-20. Ampahany ana nefa no azony Petera ny amin'ny fikasan'ilay mpanontany azy. Teaneo izy ireo dia niraby sy ny namany zany fa sady tsy mpaminany Jesosy no tsy misy. Misy tokoa mantsy antokony olona sasany izay natao tsy andoa io etra io. Tamin'ny andro ny Mosesy ohatra rehefa natokana ho amin'ny asa fanompoana eo amin'ny fitoerana masina ny Levita dia tsy nomena anjara lova teo amin'ny vahoaka. Izany no tsy nanana ny Levita anjara lova eo amin'ny rahalany. Deuteronomia 10:7. Tamin'ny andron'ny Kristy dia mbola neverina ho voatokana ho amin'ny asan'ny tempoly ny mpisorona sy ny Levita ka tsy notakiana taminy ny fandoavana isan-taona izay anohanana ny tempoly. Afaka tamin'ny fandoavana izany karazan-ketra izany koa ny mpaminany. Raha nangataka io etra io tamin'ny Jesosy ny raby tsy inona ny antony fa nahitany ny filazan'ny olona ny Jesosy ho mpaminany sy mpampianatra ary tahaka ny olona tsotra ny fandraisany taminy. Ny fandavany tsy andoa io etra io dia aneo ny tenany ho tsy mahatoky amin'ny tempoly. Etsy andaniny kosa nefa ny fandoavana izany dia ho raisina
ho fanamarinana ny fandavana azy tsy ho mpaminany. Fotoana kely talohan'izao dia nanaiky an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra Petera, nefa izao dia tsy noararaotiny ny fotoana mety anehoana ny toetra mampanahy ny tompony. Ny valiteny izay nilaza fa mandoy ihany Jesosy dia manamafy sahady ny hevi-diso momba azy izay niezahan'ny mpisorona sy ny mpanapaka naparitaka. Rehefa niditra ny trano Petera dia tsy niteniny amin'izay vao nitranga Jesosy fa nanontany izy hoe ahoana no hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa ny andraisan'ny mpanjaka ety an-tany faditseranana sy vola etra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olo-kafa? Ary Petera taminy, avy amin'ny olo-kafa. Teo kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Matitoko 7:20. Ny vahoakan'ny tany iray dia mandoetra iazonana ny mpanjakany, fa afaka kosa tsy mandoy izany ny zanaky ny mpanjaka. Toy izany teo Israely, ilay vahoaka izay misoratena fa an'Andriamanitra dia nasaina mikarakara ny fanompoana azy, fa Jesosy zanak'Andriamanitra kosa dia tsy nanana izany adidy izany. Raha afaka ny mpisorona sy ny levita noho ny fandraisany tamin'ny tempoly, manahoana kosa ny tokony afaka ilay manana ny tempoly ho tranony rainy. Raha nalony Jesosy tsy nisy fandavana ny etra dia fanekeny sahady ny fahamarinany fitakiana izany, ary amin'izay dia ho nandany mahandriamanitra azy izy. Nefa kosa ny fanehoany fa mety ny anatanterahany fangatahana dia fandavana ny filazana fa tsy mpaminany na Mesia izy. Nasehony ny porofo mazava ny mahandriamanitra azy tamin'ny nanomezany izay andoavany ny hetra. Hita miariary tamin'io fotoana io fa iray izy sy Andriamanitra. Noho izany tsy voafehiny ny hetra tahaka ny olon-tsotra amin'ny fanjakana izy. Izao no baiko nomeny Jesosy an'ny Petera tamin'izay fotoana izay. Vakintsika ao Matitoko 7:17. Tapany faharoa. Mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa, ary raiso izay azan-drano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely ao ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Na dia nitafiny ny maha-olombelona azy ny mahandriamanitra azy, dia nasehony tamin'ity fagagana ity ny voninahiny, dia namoahana ilay vola sekely teo amin'ny vavany hazan-drano. Voapirofo fa izy no nilaza ny teny tamin'ny alalan'i Davida hoe fa ahy ny biby rehetra any anala sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba nonao dia tsy laza aminao fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra ho aminy. Salamo 15:1-12. Raha nasehon'i Jesosy mazava fa tsy voafehy andoetra izy, dia tsy niditra hiady hevitra tamin'ny jiosy momba izany izy. Ho diso mantsy ny fandraisan'ny zareo ny teniny ka hivadika hamely azy. Mba tsy ho fanafitohinana ny filazan'ny hetra dia nitanterahany izay mitakiana taminy tsy ara-drariny. Ho sarobidy ho an'ny mpianany io lesony io. Isy fiovana manokana ho hita tsy ho ela eo amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fanompoana ao amin'ny tempoly, ka hampianatra azy tsy eo amin'ny toerana izay anoherany tsy amin'antony ny rafitra voalamina Kristy. Araka izany dia ialany izay azahoana mandiso ny hevitry ny finoany. Tsy tokony anao sorona ny anankiray amin'ny fotokevitry ny fahamarinana ny kristianina, nefa tokony ialany koa ny ady hevitra raha mbola azo atao koa ny manao izany. Lesona roa lehibe no azontsika tsoahana avy eo amin'ny toe-javatra hitantsika tao amin'ny Matitoko 7:12-17. Ny voalohany dia avy amin'ny fihetsiky Petera. Rehefa nanontaniany mpanangona etra izy hoe motsy mandoetra ny mpampianatra anareo, dia mailaka ery izy namaly azy hoe mandoy ihany izy. Vao angena teo izy nefa no nanao fanambarana mezinezina hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny zanak'Andriamanitra tsy manana didy andoetra, nefa ny hafanampony Petera mandrakariva tsy hanana ny fotoana isaintsainana izay tokony havaliny. Matetika isika eo amin'ny fiainantsika no latsaka amin'ny fakampanahy toy izany. Ilaintsika hatrany ny mandinika ny amin'ny fihetsika na ny fiteny izay tokony avalintsika manoloana toe-javatra iray mba tsy hananenantsika ka tsy hanaovantsika zavatra ifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
ny fiarahantsika amin'i Kristy isan'andro, ny vavaka manginakarintsika manoloana fisalasalana dia hanampy antsika be dia be amin'ny zavatra toy izany. Ny lesona faharotsoana dia ny fialana arak'izay azo atao ny ady hevitra izay tsy mitera-boka tsoa. Rehefa hitantsika fa mitady hitsofoka akatoerana ny ady hevitra dia alao ialana. Lesona goavana io. Rehefa misy mantsy ny ady hevitra dia hiteraka fahatafitohinana, hiteraka fahatezerana izay tsy hitondra filaminana fa hitarika fisavoritahana mety haketraka ny fo. Raha mbola misy ny azo atao dia ialana izany araka ny ohatra ny meny Kristy. Tsy hanenina na overy hevitra isika amin'izay satria mahay mangina sy mahay mifehy ny vavantsika sy mifehy ny tenantsika. Mino aho fa voarainao ireo lesona roa ireo ry mpiaino malala. Ary na somary sarotsarotra ihany aza dia ezao ho tanterahana. Ny vavaka karina amin'ny fotoana izay hiatrena olana, ny fiarahana amin'i Kristy isan'andro dia hery hanampy anao andresy. Koa maireza mivavaha fa miaino ny fitaraina rehetra entiny eo amin'ny Kristy ilay mpamonjy tia amintsika. Amen. Darika ny ambasadora. Isika izay milaza fa hoe zanak'Andriamanitra manaova ny marina, manaova ny marina, aoka hitondra tena anakany Kristy, lairay ny famarinana, lairay ny famarinana, ny tsabo ny marary izy, nanampy ny mahantra izy, tsy mba ny rearea izy, nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raika Amzato. Izay mitandrina ny didy n'Andriamanitra, milaza ho kristianina, tsy misy okianina, aoka hitondra tena anakany Kristy, nanaty izay lekena fa tsy mivembena, ny tsabo ny marary izy, nanampy ny mahantra izy, tsy mba ny rearea izy, nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana. Zay lay onja ny fanantenana. Ny zanak'Andriamanitra mitory fampiavanana, milaza ho mpivavaka, mifampanavakavaka, aoka hitondra tena anakany Kristy, tsy mba nanavakavaka fa olona niavaka, ny tsabo ny marary izy, nanampy ny mahantra izy, tsy mba ny rearea izy, nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana, ny tsabo ny marary izy, nanampy ny mahantra izy, tsy mba ny rearea
sy ny fahamarinana fianakaviana fon'ny fiarahamonina tombontsoa sy fifaliana ao anay telo mianada fanja sy anitra ry mamiaja no miaraka aminao piano a izao onja-peo ny feon'ny fanantenana izao miarabanao izay ary miraro soanao ary manasanao mba atratra amin'ny farany amin'ny fandarantsika atao ahoana ny atsara ny fampitondran'ny mpivady ato tokantrano antraterina atrany fa tsy misy tanteraka na ny lahy na ny vavy ilaina foana arak'izany ny manaiky hianatra mampitombo ny fahalalana raha toa ka fanirinao tokoa ny asambatra io olona izay nekenao vadinao io hitantsika teo aloha ny fomba hiatrehana ny olana ao tokantrano ny olana vokatry ny fiainana ara-pitondratena nisy tany alohan'ny mariazy raha tsy hivina kely dia ilaina ny mifampitsotra ny zavatra izay nataon'ny tsirairay avy tany aloha tany ny mandevina ny fahatsiarovana lasa rehetra izay tsy nety ary fadina mihitsy ny mamoa fondray ireny fahatsiarovana ratsy ireny rehefa tonga ny fahatezerana anisan'ny antony anankiray mety atonga tsy firindrahana ao amin'ny tokantrano ihany koa izay hitondrantsika vahaolana ny amin'ny filaharana eo amin'ny fahaterahana ao ny moa zany filaharana eo amin'ny fahaterahana zany raha toka lahy matoa ny lahy vavy matoa ny vavy na faralahy sy faravavy raha lahy matoa ny ray ary faravavy ny anankiray mety hiteraka olana ve zany eny mety hiteraka olana tokoa andeha hoenotsika ny fanazavany fanja sy anitra ny pahary no nametra ny filaharan'ny piraita-po eo anivon'ny fianakaviana ary tokony ho ajaina sy ekena izany ny lahy matoa na vavy matoa amin'ny ankapobeny dia saika olona zatra ny mandray andraikitra zatra ny akatoaviteny zatra ny manapa-kevitra ny lahy evo na ny vavy evo kosa sy ny atenatenany dia saika mpandefindevitra mpipiripirina raha toka voafehiny zokony fa kosa lasa piridritra sy mafana vai raha toka miady zo amin'ilay zokony ny farany kosa matetika dia miantahanty finaritra miakinakina amin'ny zokony ary manambaka ireo zokony aza raha azony atao raha toa ary zany ka lahy matoa sy vavy matoa tany anivon'ny fianakaviana nisy azy avy ny tafarako ao amin'ny fanambadiana dia mety hafana ny tolonay sy ny fifandeferana ny amin'izay akatoavinao an-trano satria samy efa zatra mibaiko io sy akatoaviteny ny tafaraka zao indray ary raha samy farany kosa indray no tafaraka izany hoe faralahy sy faravavy tany amin'ny fianakaviana nisy azy dia mety hanjaka ny fifampiandrasana na fifanilahana amin'ny fandraisana andraikitra ao tokantrano ao inona ary no atao raha izany no mitranga serasera atao ampitiavana sy ampahamatoratsaina ihany zany ny vahaolana dianitra misy zavatra tsy nahazatra izay tsy maintsy ekena ny mianatra azy mba hampirindra ny fiarahamonina ao atokantrano ao oka atao fahazarana mihitsy zany ny miresaka tsy misy tsy vita fampiresahana amin'ny toetsaina vonina ny ampilamin-javatra anisan'izany ny fetezana hifampizaraha andraikitra ampitiavana hifanarahana ampitiavana tsara sy ampitikiana mihitsy aza ny fifampizarana andraikitra ary mba aentitra ny fanapa-kevitra raisina dia manaova aloha fanandramana amin'izay zavatra ny fanekiny mandritry ny herinandro 2 na 3 aorian'izay dia miarah manao tombana vetivety ahitana na mifanaraka tsara amin'ny maha-izy ny tsirairay anareo ny fotoana sy ny fomba nanatanterahana ny asa nataonareo avy
ahitsio izay tsy mety loatra ary rehefa hita fa mirindra tsara dia tapahana ho raikitra amin'izay ka ny tsirairay izany manomboka hatreo dia samy makatoa tsy misy adevitra intsony izay niarahana nanapaka. Raha misy moa izany ny fotoana mety tsy ahafahany anankiray manao ny anjarany ohatra noho ny antony manokana dia ifampiresahana tsotra mpitiavana ny fiara-miasa. Efa niresaka serasera ihany tsika teo rem-piaino malalaka omenanao eto antorihevitry ny olona nandalina fianarana ny amin'izany. Izao hono no atao rehefa mihainolay miresaka aminao ianao. Ny voalohany, jerena tsara masony izy. Tsy vandrahana tsy akory fa aseho azy fotsiny fa tena mifantoka amin'izay lazaina ianao. Manarak'izay, arahana teny fanampiny na fihetsika mampiseho fa tena manaraka ny resany tokoa ianao. Ohatra, mitsiky, gaga, miatokatoka, arahana fitenenana fohy toy ny hoe izay mihitsy ka marina ny ianao na hoe mazava loatra sy ny sisa toy izany. Ny manaraka kosa dia ity, mametraka fanontaniana saingy tsy mitsatsaingoka fa aleo aloha ho tapitra ny teniny ary tandremana ny fanontaniana mba ho feno fanajana sy fahamatorana fa tsy ho filazana akolaka fa diso izy. Izao indray kosa arony ny tokony atao rehefa miteny ianao. Voalohany tandremana ny be resaka, ny mikodedika, mitenena miadana ary fadino mampiaka-peo sy miteny aingana, milamina tsara ary mifehtena. Izany hoe sainy tsara aloha, avadio impito ny lela hoy ny fiteny. Tsy tsara ny mamoaka fitenenana rehefa ao anatin'ny toe-javatra izay tsy ahafahanao mifeny sainao sy ny fonao. Izany hoe rehefa tezitra na reraka loatra ohatra, aleo aloha maka aina. Dia izao ihany koa, tandremana ihany koa ny mamoroporona zavatra tsy azo antoka hoentina mandresy lahatra ny vadinao. Tsy mety koa ny mandidididy sy miridiridy amin'ny hevitry ny tena ho entina mampanaiky azy. Ny fandaminana no katsahana, aza adinoina fa samy hafa ny zavatra nanazarana anao sy ny vadinao nandritry ny taona maro talohan'ny vadianareo. Ilana fahendrena sy fitiavana ary faharetana ny fametrahana fahazarana vaovao na ny fanotiana ny fahazarana efa raiky tapisaka. Tandremana ihany koa ny manintsiny, ny maneso sy ny manabanty. Na tsy eo mason'ny olona aza, indrindra moa raha mason'ny olona na eo mason'ny zanaka. Tadiavina izany izay hampahirezina sy ankasitrahana raha azo atao Inonay fa nahaliananao sady nandraisanao lesona ny fantarantsika teto androany ny fanirinay dia ny ampiaranao retorevitra-reo eo ambany fitarihan'ny fanamasina. Dia manao velomanao indray ny namanao Iatsa, Ifanja ary anitra ary ny namana Joseiva teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Tarika lalao. Sainako
zao no mamikyo feno sento situma ninieto antany katsy matamana sady mankalehe AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Amin'ny teny ity isika dia hiezaka hamintina fohy ireo hevi-dehibe izay noresahana tamin'ny lesona rehetra izay nianarantsika tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Ilay fitoerana masy ny fanekena vaovao izay ny lohahevitra lehibe izay ny fantoan'ny fiarahantsika mianatra ao amin'ny Hebreo 7:10 ratsaroanao tsara ny andininy fantenana mba ho atao fitadidy ho atao tsenjery dia irahantsika mamerina ary. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azon'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Mipaka any amin'ny fandovana ilay fiainana mandrakizay ny tanjona kendren'Andriamanitra tamin'ny nanomezana antsika ilay fanekena. Tsaroantsika tsara fa Jehovah nanafaka ny zanak'Israely tao Egipta tamin'ny fanandevozana dia nitondra azy ireo any Kanana. Rehefa noafan'Andriamanitra ary afaka soama tsara tamin'ny fanandevozana nadritra ny 700 taona mahery izy ireo dia nilain'izy ireo ny fanatren'Andriamanitra sy ny fitantana ny teny an-dalana mba hazonantoka ny zavatra rehetra. Nisy baiko nomen'Andriamanitra ny Mosesy mba hahatonga ny fanatren'Andriamanitra hitoetra tsy tapaka teo anivon'izy ireo. Izay voarakitra ao amin'ny Exodosy 5:15 tokony ho haitsika tsy enjery koa izany a. Exodosy 5:15 manao hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia honony eo aminy aho. Dia nomen'Andriamanitra tamin'ny Tsipriany mihitsy moa ny fomba fanamboarana an'izany fitoerana masina izany. Dia hitantsika izany manomboka eo amin'ny 5 amin'ny Exodosy 5:15. Ny fanatren'Andriamanitra tsy tapaka no niantoka ny fiarovana sy ny fitahiana azy ireo tamin'ny dia rehetra izay nalehany. Dia tahaka an'izany koa tsika amin'izao fotoana izao anie amin'ny diantsika makany an-danitra rehefa no hafan'Andriamanitra ny fahotana isika dia ilayntsika ny fanatren'Andriamanitra izay miantoka ny fiarovana sy ny fitahianantsika. Aoka tsy ho adino izay. Nisy fomba samihafa nasian'Andriamanitra narahany zanak'Israely teo anivon'izany fitoerana masina izany. Torohevitra amin'ny Tsipriany mihitsy no nomeny. Nisy dikany avokoa ireny fombafomba samihafa ireny.
anisan'izany ty fomba anankiray ity isaky ny manota ny ray tamin'izy ireo zany hoe nandika ny ray tamin'ny didin'andriamanitra dia meloko natren'andriamanitra ka raha tiany ny azo famelan-keloka dia tsy maintsy mitondra ondry atao fanatitra izy entiny eo ankianjany fitoerana masina izany ondry zany dia miaiky ny heliny eo anatrehny mpisorona izy mametraka ny tanany eo ambonin'ny lohan'ilay ondry ary amin'izany fomba izany dia toy ny mamindra ny heloka nataony ao amin'ilay ondry tsy manatsiny ilay olona dia aorian'izay dia vonoina ilay ondry ka ilay olona nanota ihany no tsy maintsy mamono azy ary dia atao fanatitra hodorana ilay ondry avy eo maneho ara-tandindona an' Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaisotra ny fahotako ny fahotanao ny fahotany izao tontolo izao ilay ondry tsy manatsiny no vonoina sy natao fanatitra no ny heloko ny mpanota nyzany ny fomba nampitan'Andriamanitra melota amin'ny zanak'Israely mba ho vonina handray ny Mesia ilay tena mpamonjy satria tandindona avokoa ireo rehetrarehetra ireo saingy zava-dehibe izany satria fomba nitaizan'Andriamanitra hanomanana azy handray ilay tena mpamonjy izany ny fombafomba mpisoronana natao tao amin'ilay fanekena taloha izay tsy hita intsony eo amin'ilay fanekena vaovao ao amin'ilay fanekena vaovao mantsy dia tsy biby intsony no atao sorona tsy mpisorona mpanota intsony no manatanteraka azy ary tsy ao amin'ilay fitoerana masina teto an-tany intsony koa no anatanterahana an'izany manana an' Jesosy ilay fanatitra tonga lafatra isika maty indray mandeha isolo an'izao tontolo izao misolo tenantsika eo anatrehny ray ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra izy isaky ny manota isika dia tsy mila mitondra biby intsony isolo antsika fa mangataka famelan-keloka amin'ny fotsika manontolo ilay Andriamanitra izay mandinika ny fosiny vo dia mahita na mifanaraka amin'izay lazai ny vavanao ny ao anatin'ny fonao rehefa miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana famelan-keloka ianao dia hamela ny elokao izy tsy mila olona mpanelanelana tsy mila olona mpanota izay tsy nisolo eloka antsika ho mpanelanelana sala aminatao fahiny tsy manovana inona na inona ao anatin'ilay fototry ny fanekena nefa ilay fanekena vaovao fa manamora ny fahafahantsika mandray famelan-keloka mivantana amin'ny alalan'i Jesosy mivantana zao nivakitsika ao amin'ilay boky selected messages izay azo adika hoe afatra voafantina ao amin'ny boky voalohany hitakila 7:5 amin'ny teny anglisy zany tsy nanana fahefana hanavitra na handoa ny onitry ny fahotaniny olona anankiray izay very ny anjely faran'izay ambony indrindra ny tianambara amin'izany dia izao hoe tsy misy na ny anjely aza tsy afaka nanao ny asa an' Jesosy isolo eloka ny olombelona maika moa fa olombelona dia zao ny toy ny teny ny kerobima sy ny serafima izany hoe reo anjely any an-danitra dia tsy manana afa-tsy voninahitra izay omeny mpamorona azy amin'ny mahavoariny azy ireo ary ny fampihavanana ny olombelona amin'Andriamanitra dia tsy mety ho tanteraka raha tsy amin'ny alalan'ny mpanalalana anankiray mitovy amin'Andriamanitra izay manana ireo toetra manandratra sy manambara azy homendrika ny fandahatra amin'ilay Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olombelona ary misolo tena an'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao lavo ilay mpisolo ny olombelona Jesosy izany no resahana eto sy mpiaro azy ireo koa dia tsy maintsy manana ny toetra maha olombelona ihany koa mifandray amin'ny taranak'olombelona izay natao hosoloany tena ary amin'ny mahiraka Andriamanitra azy izay Andriamanitra rahateo dia tsy maintsy piray amin'ny fomba an'Andriamanitra izy mifandray amin'ilay tsy manapetra mba hahazony maneho an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ary atonga azy ho mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona tena lalina ilay pilana nataon'Andriamanitra mba hanavotana antsika dia izao koa ny voalaza ao amin'ilay fitiavana mandresy takila 7:7 takila 7:7 raha manaiky ahy eo anatrehan'ny olona ianareo dia anaiky anareo koa eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjely masina Jesosy no miteny eto ianareo ny vavolombeloko ety an-tany fantsona ahazon'ny fahasoavako
mikoriana ho fanasitranana an'izao tontolo izao. Tena toerana lehibe no ameatran'Andriamanitra antsika izay manaiky hitory ny filazantsara amin'ny hafa. Raisin'Andriamanitra ho tahaka ny fantsona ahazon'ny fahasoavany mikoriana ho fanasitranana an'izao tontolo izao isika. Dia izao ny toyiny, izaho kosa ho Jesosy ho solo tena anareo any an-danitra. Tsy mijery ny toe-panahanareo beklema ny ray, fa mahita anao kosa mitafy ny fahatanterahako. Izao ny mpanelanelana izay ahatongava ny fitahiany lanitra rehetra aminao. Ary izay rehetra manaiky ahy amin'ny fizarana ny sorona nataoko ho an'ny very, ho an'ny olombelona very, dia ekeko ho mpandray anjara amin'ny voninahitra sy ny fifaliany voavitra. Azotsika tsaina ve izany tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra antsika izany koa? Anisan'izay vonjena amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy isika. Manana an'i Jesosy ho mpanalalana antsika eo anatrehana ray, izay miantoka ny fiarovana sy ny fitahiana antsika isan'andro, ary indrindra miantoka ny fiainantsika ho amin'ny mandrakizay. Kanefa dia omeny tombontsoa manokana isika ho mpiara-miasa aminy, ho fantsona hitondra fitahiana ho an'ny olona tahaka antsika, mba hatonga ny olona hafa koa handray ny tombontsoa tahaka an'izay azontsika. Satria ny olona tena nandray ny famonjena an' Jesosy tokoa, nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, ary mahatsapa fiadanam-po sy fitahiana vokatr'izany, dia tsy hitazona an'izany ho azy samirery, fa hafana fo amin'ny fizarana an'izany amin'ny hafa. Hinoko fa anisan'izany ianao izay mpiara-mianatra amiko eto. Ndeha araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ao misaotra anao noho ny planiny famonjena izay nataonao anay olombelona. Tsy tratry ny sainay mihitsy ny fitiavanao anay, kanefa ekenay izany, mino izany izahay, ary mandray amin'ny alalan'ny finoana ny famonjena nataonao anay tsirairay avy. Raha io raiso ny fisaorana feno avy aminay tsirairay, ary ampio izahay mba hahay haneho fankasitrahana anao amin'ny alalan'ny fanekenay ho tariany fanahinao masina eo amin'ny fiainana isan'andro. Hanomezanay voninahitra ny anaranao, ary mba hahatonga anay ho fantsona azonao ampiasaina hitondra fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Misaotra raha io, angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.